Natao ho an'iza tokoa moa ny kapoaka mangidy. Falitafaraka aminao indray ary tena sitrak'Andriamanitra ny ahatakarantsika ny hevitra ny soratra masina dia arabaina am-pifaliana ianao ary ny fiadanan'ny Tompo aneho aminao. Ao anatin'ny lohahevi-dehibe isika ilay hoe ny sahan'ny Getsemane, dinihantsika ao anatin'izao fotoana izao foana izy io dia mbola averimberina ilay hoe Matio 5:20 no fototra ingatsika ao amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 5:50 dia vakivaky io foana io isan'andro amin'ny fotoana izay anananao. Andesika aloha hivavaka. Tompo, misaotra anao indray izahay, velominao ny ainay ary atanjahanao ny toe-panahinay kanefa sitrakay mihitsy raha mbola ampitoerana ireo lesona soa sarobidy avy amin'ny fahorian'i Kristy tao Getsemane, ahatakaranay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Natao ho an'iza ny kapoaka mangidy? Efa mba nieritreritra an'izany ianao teo amin'ny fiainana, na mety hoe mbola tsy nieritreritra fa mety mbola handalo. Hoe fa nahoana ary izany tena misotro an'izao kapoaka mangidy na mahafaitra izao mihitsy? Rehefa tojo fahoriana isika amin'io, na tojo tsy fetezana, mety hoe tsy mety foana ny zavatra atao, na ihany koa hoe misy fahoriana misesisesy, fahafatesana na fitarainana, fanaintainana sy ny aretina maro samihafa, dia heverintsika ho izay ny kapoaka mangidy. Ary manontany an'Andriamanitra isika rehefa manontany ao an'eritreritra hoe fa nahoana ny za Andriamanitra no misotro an'izao kapoaka mangidy izao izay toa tsy ho zaka ilay izy. Miresaka kapoaka anankiroa farafahakeliny aloha ny saotra masina izay nosotroan'i Jesosy. Fantatsika teo amin'ny vanim-potoana faraparany, hitantsika tany aloha ilay hoe tao amin'ny efitrano ambony dia ilay kapoaka izay misy ranom-boaloboka ny fampizarana tamin'ny mpianatra, ilay natolony dia nisaorany an'Andriamanitra dia natolon'ny mpianatra dia izy hoe raisiko sotroy ity no rako, dia mariky ny rano izay ho alatsany amin'izao fotoana efa ho lalovan'izao indrindra izany ilay izy. Izay ny kapoaka voalohany ary nisotro izy teo niaraka tamin'ny mpianany. Kapoaka ranom-boaloboka mamy ary amin'ny ankapobeny dia tiantsika olombelona ny zavatra mamy, dia tsy te hisotro an'izany angamba fa maniry an'izany avokoa. Fa hoe natao an'iza tokoa izany ny kapoaka mangidy? Dia aza mieritreritra lalina be ianao hoe za foana ve izany misotro ny kapoaka mangidy raha toa ianao ka nandalo tamin'izay? Fa mety mandalo amin'izany daholo ihany ny olombelona. Fa nentiny Jesosy tao amin'ny sahan'ny Getsemane ny mpianany arak'ilay Matio 5:20 izay arahantsika mba hitokana hivavaka. Efa fandehanana matetika izy io ary fotoana fitokanan'izy ireo. Ny valo tamin'ny mpianany no najanony tany amin'ny fidirana amin'ilay saha, fa ny telo tamin'ny mpianany satria 12 ny mpianatra niaraka taminy izany no niaraka niditra tamin'ny tao. Ary ireo mpianany anankitelo ireo azy dia nangatahany hoe miarita tory sy mivavaha ianareo. Rehefa nandeha ny fitantaran'ny soratra masina dia nisy an'ilay fahanginana hafahafa hoy isika ary tsy afaka nampahery an'i Kristy ireo mpianany anankitelo fa ny natory aza ny nataon'izy ireo rehefa hitany hoe toa tsy misy afatra avy amin'ny Kristy aloha hatreto. Kristy amin'io efa mangorakoraka ny fanahiny, efa toy ny hofaty aho izy. Ary nivavaka izy in-telo metaona no nivavahany an'ilay hoe raiko raha azo atao dia aoka ho esorina amiko ity kapoaka ity. Io ilay lazaintsika hoe kapoaka mangidy. Iza izany no tokony hisotro azy? Kristy no nasaina hisotro azy aloha eto. Ary mangidy tena faratampony izany kapoaka izany araka ny ohatra. Fa izao ny kapoaka mangidy voalaza eto kosa dia milaza araka ny Apokalipsy 4:10 fa io no ilay antsoina hoe kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany hoe ny fahotantsika olombelona dia voafatra ao anatin'ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa amin'ity fotoana ity izy dia Kristy no asaina misotro azy. Dia andao isika tsy ho teny an'izany hoe kapoaka mangidy amin'ny fiainana, fa natao lalovantsika izany ireny zavatra ireny fa tsy mbola kapoaka mangidy. Fa ity ihany Kristy ity izany ilay kapoaka mangidy. Izy no nanolo-tena hamonjy ny olombelona ary tsy maintsy hisotro an'io kapoaka mangidy io ny vesatry ny fahotan'ny olombelona, ny fahatezeran'Andriamanitra no ny ota izay mampangidy azy. Ary Kristy no misolo antsika eto. Izy izay tsy nanan-tsiny no
tsy maintsy misotro ny kapoaka mangidy mba ahavovonjy atsika. Tsarovy tsara fa isika ny mendrika ny sotro an'io kapoaka mangidy io. Inona moa ilay kapoaka mangidy? Ilay fahafatesana tsisy fiverenana intsony. Ary zay ny anjohan'ireo izay tsy manara-diny tompo any amin'ny apokalipsy 4:20 hoe izy ireo koa no misotro ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary rehefa feno izay kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izay sotromin'ireo izay dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fandringanana an'ireo izay tsy mandray an'i Kristy ho mpamonjy azy ny tompo. Ampaherantsika Andriamanitra fa izao mbola marefo ny mpianatra dia Kristy izay efa ao anatin'ny fahoriana mafy no mbola afaka mampahery azy. Afaka manao an'izany zasy ianao rehefa ampatanjahan'Andriamanitra ihany koa. Fa andeha isika hiala amin'ity hoe kapoaka mangidy ity. Azo isika atao miala amin'izany, tsy misotro an'izany rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika fa i Jesosy tsy maintsy misotro an'izany mba hamonjena asy anao. Ampahery antsika ny tompo, hivavaka isika. Ray malalo, nosotronin'ny zanakao ilay kapoaka mangidy izay tokony ho anjaranay mankany amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ampio izahay mba hisafidy ny famonjenao amin'i Kristy mba hialana amin'izany kapoaka mangidy zany dia ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izay hanimbana izay rehetra miletika ao anatin'ny fahotana. Dia ombanay tsirairay avy ianao ary hamonjy anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.